Havaozana nisy ampamokarana anaraka ny fandrosoana sy ny haitao ankehitriny paikady lehibe anatrarana fahavitantena ara-tsakafo aingana indrindra eo amin'ny vary mialohan'ny 424 araka izany ny fampiasana fitaovam-pamokarana moderna sy manara-penitra hoenty mamokatra. Ny fanjakana malagasy miaraka amin'ny fanjakana sinoa dia efa miara-miasa tao anatin'ny fampiroboroboana ny famokarana ary nanatevina izany ka nanolotra milina fanetsana vary ny 17 Desambra 2024 teny nanisana. Mampiakatra an'ilay tamin'ny famokarana na araka-taona eo amin'ny abetsahana manena ny filana herintsandro sy ny fotoana lany ary mampitombo velara-tany ny fampiasana fitaovam-pamokarana amin'ny fanetsana vary ity. Raha hitantsika dia efa misy ireo toerana faritra samihafa nanaovantsika an'ireny démonstration fampianarana mihitsy fanolorana ny olona ny fampiasana na fitaovana sahala amin'izao dia niezaka ataon'ny ministère fambolena sy fiompiana dia ny anapariahana ny fitaovam-pamokarana toy izao mba hampalakilaky ny asa eny an-tsaha dia ahafahana mampitombo ny haben'ny velara-tany vokarina ary mampitombo raha teo ihany koa ny taham-bokatra. Manome ohatsika hoe mety asa ataon'ny tantsaha anatin'ny 3 andro fitain'io fotsiny anatin'ny tapakandro na ray andro dia tena afaka misahana asa hafa zany ny raina renim-pianakaviana indrindra ireo fianakaviana izay misehatra eo amin'izany hoe fambolem-bary zany ka ao anatin'ny paikady ny filoham-pirenena moa le hoe modernisation zany hoe fanatsarana sy atao manara-penitra ny sehatry ny fambolena, sehatry ny asa manontolo dia tena tafiditra anatin'izao ny fanapariahantsika ezahantsika fanapariahana ny fitaovam-pamokarana sahala amin'izao ka dia eto moa zany ahafahantsika mampitombo an'ireo hoentina manao démonstration ity fitaovana ity satria mbola mitohy ny ezaka efa nataon'ny ministera amin'izany hoe fampisehoana amin'ny olona hoe ny fitaovam-pamokarana toy izao dia ahafahantsika mahazo tombony bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny fambolem-bary. Santatra mbavarano ihany fa hoezahana aparitaka ny fanehoana n'ity milina fanetsana vary ity manerana n'ireo mpamokatra eran'ny faritra.